Notanterahina androany tetsy amin'ny Institut Pasteur tetsy Avaradou ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fandarana asa amin'ny fikarohana ny Afribiota izay afahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka mahazo indrindra ireo zaza. Ny 17 isanjato ny zaza malagasy latsaky ny 5 taona dia tratra ny tsy fanjarian-tsakafo raha toa ka ny iray amin'ny zaza 4 manerana izao tontolo izao no iaran'izany. Ny tsy fampitsakafo no antony lehibe indrindra mampiakatra ny taham-pahafatesany zaza latsaky ny 5 taona sy ny mahatonga ny tsy fahatomombanana ara-batana. Anatsarana ny fitsaboana sy adina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo dia izy ny fikarohana ny Afribiota. Ivelatra kokoa izy amin'ny lafiny ara-tsosialy, anthropolojika, ny fiarahamonina ka izay fivelarana zay indrindrandrindra moa fikarohana mikasika ny otrikaretina le voalaza teo hoe misokatra bebe koa any amin'ny tontolo iainana zany fomba ijerena an'izy mba hanatsarana bebe koa ny fandraisana tanana ilay fitsaboana. Isy ihany koa ny fananganana politika pirenena iadivana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay mahazo ny zaza malagasy raha nambarany teo anivon'ny ONN na ny Office National de Nutrition. Zazaray eo anatin'ny roa zany ny tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo na malnutrition chronique. Izay no tena hoe fiarah-miasa tsy fikarohana iray ity izay hitondra valiny amin'ny hoe ina marina. Inona anisan'ny antony iray lehibe izay hitondrana vahaolana fandraikanina ity fikarohana atao miaraka amin'ny Institut Pasteur ity satria raha hoe resaka hoe entéropathie environnementale tsika na isakafo ary zany le olona nefa misy an'io otrikaretina io zany miditra amin'ny tsinaina dia tsy ahafahan'le zaza miditra any anatin'ny vatany iray manontolo ireo otrikaina hoentin'ny sakafo. Izay zany no tena hoe olana tokony vahana ho jeren'zareo moa zany ohatrohatrany ahoana marina ny endrik'io tranga anankiray io eto amintsika. Tombony ho an'i Madagasikara ny anatanterana ny fikarohana ny Afribiota izay ahafahana manatsara ny fitsaboana sy ny fiadivana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo izay isan'ny mpahazo ny zaza malagasy. Ahafahana mitady ny fanafody mifandraika amin'izany na dia eo aza ny tsy fampitsakafo fa eo ihany koa ny vokatry ny loto izay miteraka ny tsy fitombon'ny zaza. Tena bu zany avy eo ny ahafahana manamboatra test diagnostique ahafahana mamantatra hoe tena voan'le entéropathie environnementale ve le zaza. Izay ny tombony tena tombony ho an'i Madagasikara. Tetika savatsian'ny Fondation Total ny fikarohana Afribiota izay arahany miasa amin'ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny Bangui miaraka amin'ny ONN sy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Miisa 50 ireo mpikaroka iantsoroka ny fikarohana ny Afribiota izay clinicien sy professionnel amin'ny fahasalamana. Isan'ny savidinan'i Madagasikara ny anatanterahana ny fikarohana noho ny fananany rafi-pahasalamana manamora ny fikarohana.